Baolina kitra sokajy zandriny izay ihany koa fonontsaina nandritra ny herinandro tetsy amin'ny kianjana Larobia ny fananana baolina kitra ho an'ireo latsaky ny 5 taona sy ny 13 taona izay hitiliana aéroplanao izay karakarain'ny Fossa Junior sy ny Akoro moa izany fantatra ary ireo ekipa 20 hiatrika anidingan'ny famaranana. Efa ny alatsinainy teo no nanomboka teny amin'ny kianjana Larobia ny fifaninana karakarain'ny Fossa Junior sy ny Akoronitsy natao hitiliana ireo ankizy latsaky ny 13 sy 15 taona hiditra ao amin'ny sekolin'ny baolina kitra Sonaivo Football Academy. Ankizy mahery ny 700 namaly ny antso mpikarakara tamin'ity hetsika ity. Ireto ankizy reto izay nizara tao anatin'ny ekipa 13 ho an'ny sokajy latsaky ny 13 taona ary rehefa 12 kosa ho an'ny sokajy latsaky ny 15 taona. Ny zoma lasa teo moa no nahafantarana ireo ekipa 10 isaky ny vondrona hanao ny dingana famaranana atao eny amin'ny Urban Futsal Landrahary ny 12 sy ny 17 ny volana Aogositra ho avy izao. Taorin'ny fandaminana nataon'ny mpikarakara dia ny ekipa valo tsara toerana indrindra miampy ny ekipa 12 miendrika atao amin'ny vondrona misy azy ary ny ekipa voafantina nanao ny dingana famaranana ho an'ny sokajy U13. Ho an'ny sokajy U15 kosa dia miampy ny ekipa 7 miendrika indrindra ireo ekipa valo sy ny ekipa voafantina. Raha ny nambaran'ny Rado Rasonaivo izay tompona andraikitra teknika amin'ity hetsika ity dia afa-po izy ireo. Marihana fa fialan-tsasatra makany Mahajanga miampy fiofanana ny loka goavana tolotry ny mpikarakara ny ekipa tompon-daka amin'ity tournoi des champions ho an'ny sokajy latsaky ny 13 taona sy latsaky ny 15 taona ity.